Hanolotra ny programa nasany hanatanterahana ny politika akaben'ny fanjakana manoloana ny solombavam-bahoaka sy ny loholona ny Praiministra Christian Tsay ny zoma fahasivy sy ny alatsinainy faha 12 ny volana aogositra ho avy izao. Nisy ny didim-panjakana miantso ireo depute sy loholona hanatrika ny fivoriana tsy ara-potoana io ary efa voafaritry ny lalam-pandrenana ny tokony hanoloran'ny Praiministra io programa io 30 andro taoriany ny nanendrena azy. Ny 12 jolay lasa teo no notendrena hitarika ny governemanta indray Christian Tsay andro vitsy taorian'ny fametrapelan'ny governemanta izay tarihany. Tafakatra 7 ny isan'ireo olona namoiny ainy vokatry ny fihinanana fano tao amin'ny fokontany Ambatomtraka, distrika Nantala, raha ny nambara ny loharanom-baovao avy any an-toerana androany talata. Ny 5 amin'izy ireo no maty tany amin'ny hopitaly, fa ny 2 hafa kosa ny maty tsy afa-namonjy toeram-pitsaboana ho hiatrany ny tany an-toerana. Fianakaviana samy hafa avokoa moa ireto olona namoiny ainy reto. Misa 4 kosa ireo olona izay mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly. Raha tsy ahivina dia ny zoma 2 aogositra lasa teo no nisy ny maty voalohany vokatry ny fihinanana izany fano izany. Ho fantatra amin'ny filakevitry ny minisitra manaraka ny anarany izay hotale jeneraly ny Bianco. Mandritra io fivorian'ny fahefana mpanatanteraka io no hanendrena izay hotale jeneraly vaovao isahana ny birao mahaleo tena amin'ny ady amin'ny kolikoly raha ny nambara ny Saondra Rabenarivo filohan'ny komity mitandry ny fahitsinana ny CSI. Kandida miisa 3 no namaly ny antso fahalinana izay navoaka n'ity komity ity. Taorian'ireo dingana maro samihafa dia anaran'olona 3 sisa no atolotra ny filohan'ny Repoblika isafidianana izay iandraikitra ny toeran'ny tale jeneraly ny Bianco. Mifarana rapitso ny fepito piasany Laza Andrianirina izay nisahana izay andraikitra izay nanomboka ny taona 2024. Efa niverina milony ny famatsiana rano any Mahajanga ny aliny alatsinainy teo raha nitatitra avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ny toerana. Vahaolana vonjimaika aloha no nanamboarana ilay fantsona vaky mandra-piandry ny fitaovana navaozana azy. Ny alahady tamin'ny 5 ora maraina no nanomboka tapaka ny famatsiana rano tao Mahajanga renivohitra. Tafakatra R1000 hatramin'ny R2000 ny saran'ny rano 20 litatra tany an-toerana omaly alatsinainy rano vaovao azo hatrany. Efa niverina ihany koa ny famatsin-jiro saingy mbola misy ihany ny fahatapahana. I Sidonie Fiadanatsoa sy Rosina Randafiarson no atleta malagasy hiakatra kianja farany any Paris amin'ny lalao olimpika rapitso alarobia 7 aogositra. Azakazaka 100 metatra misy fefy no andraisan'i Sidonie Fiadanatsoa anjara amin'ny 12 ora sy 15 minitra eto Madagasikara. Amin'ny valo sasany alina kosa no hiakatra kianja amin'ny fibatana fonjam-by latsaky ny eo amin'ny sokajy 770 kilao i Rosina Randafiarson. Izy mirahavavy reto sisa no atleta malagasy tsy mbola niakatra kianja hatramin'ny nanomboan'ny lalao olimpika any Paris.